Misaotra tompo fa ianao no miteny hoe sambatra nona sy magnetaheta ny fahamarinana fa izy novokisana. Renao ny etaetanay, hitanao ny etaetanay, tsapanao ny etaetanay ary dia sambatra izay satria ovokisana. Halleluja. Amen. Amen. Efesianina toko faharoa. Efesianina toko faharoa. Andininy voalohany. Efesianina toko faharoa andininy voalohany zay ny raisitsika omeny tompo asy ho anao androany. Andininy voalohany. Ary ianareo dia efa novelominy. Halleluja. Ianareo dia efa novelominy. Raisa zay teny zay, asa efa vita zany. Novelominy. Tsy hoe velominy na ho velominy. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanjaka, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika, ka nanaovantsika ny dany nofo sy ny dany saina. Ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny alehiben'ny fitiavany izay tiavany antsika. Dady tio tsara zay. Manan-karena amin'ny famindrapo noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika. Halleluja. Ho anao zany. Aza mijery ny hafa mihitsy. Aza mieritreritra ny hafa. Ianao no fitoerana io. Ataovatra hoe ianao rery no mpetraketo zao dia mihaino tenin'Andriamanitra. Aza mieritreritra ny hafa zany, aza mijery ny hafa zany aloha. Fa ianao, ho anao itenena tompo io. Na dia folombola matin'ny fahadisoantsika, fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo. Dia mitoy ny teny. Ary niara-natsangany isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Niara-napetrany isika, niara-natsangany, niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro avy ny habe ny haren'ny fahasoavany. Halleluja. Asehony amin'ny andro avy ny habe ny haren'ny fahasoavany. Ny andro avy rehetrarehetra zany dia inona no asehony anao? Ninona? Aza miteny fotsiny hoe ny haren'ny fahasoavany. Fa tsy ampy zany. Fa inona izy? Ny habeny. Halleluja. Ny habeny ny haren'ny fahasoavany. Zany no asehony amin'ny ao no andro avy rehetrarehetra. Tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Amin'ny famoram-panahany amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia mitoy ny tenin'Andriamanitra fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Kadô ny famonjena anao. Tsy avy aminao io. Raha voavonjy ianao dia noho n'inona? Grâce, fahasoavana. Tsy avy aminao zany fa fanomezana. Halleluja. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Rehefa fanomezana zany dia nandray ianao. Misy tompony ao. Ianao mandray fotsiny. Tsy avy amin'ny asa, fa andreo misy mireare.
tsy avy amin'ny asa. Ilaina tompoky ny miasa. Zay mahatonga ten'Andriamanitra miteny hoe maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana ny fikelezan'ireo aina. Ilaina dia ilaina ny miasa amin'ny fitoriana, amin'ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny fanaparitahana ny filazantsara. Fa izao tsy avy amin'ny asa ny famonjenanao. Amen. Tsy avy amin'ny asa fandrao izy irehare. Tsy tiany tompo mihitsy sika mirehare amin'ny zavatra akoatrany. Azonao ve zany? Tsy tiany tompo mihitsy sika irehare amin'ny zavatra akoatrany izy ihany. Fa andao ianao irehare hoe zany toriteny be. Andao ianao irehare hoe fa 245 zay numéro ana miomanana ataoko. Na hoe 248 zay numéro ana miomanana ataoko. Efa be da be a. Andao ianao irehare fa natety Madagasikara efa nakany ampita ranomasina. Ka hoy ianao hoe zay no idiranao lanitra, zay no mampitoetranao ao. Tsy avy amin'ny asa. Andao ianao irehare hoe efa namoky olona, efa mitety Analakely zay. Efa mitety ny faritra rehetra zay, nanome akanjo, nanome sakafo. Tsara dia tsara zany. Zay nataonareo taminy madinika ireny nataonareo tamiko. Ary amporisihako atsika hanao an'izany foana. Androso amin'izany satria zany ny asa dia davin'ny tompo. Fa tsy izany no namonjenanao ary tsy noho izany ndrao ianao irehare. Aleloia. Zay mirehare dia aoka irehare ny amin'ny fahafantarany ny tompo. Fanomezana. Maimaimpony. Tsy avy aminao fa fanomezana. Ary tsy avy amin'ny asa fandrao irehare. Fa asa ny isika voaforona ao Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mandehanantsika. Raha miasa ianao, manao asa an'Andriamanitra ianao, manao asa fitoriana ianao, manao asa fanompona ianao, manao cellule de prière ianao, manao zao rehetrarehetra zao ianao dia ny foronon'Andriamanitra ianao ary izy ihany nanamboatra an'iny mba handehananao eo amin'iny. Noho izany tsy misy rehare azo atao afa-tsy ny rehare an'i Kristy tompo ihany. Io ten'Andriamanitra io nomeny Jesosy ahy teo. Ary io tena mandro io tena tiana zarerantsika hoe fantaro ny marina, fantaro ny famarinan'ny ten'Andriamanitra, fantaro ny zavatra misy voalazanao ary efa fantatrao zay ny ten'Andriamanitra ny marina no afaka anao tsy ho andevo. Ho fantatrareo ny marina dia ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Raha maritra miteliko ianareo dia ho mpianatra tokoa ary ho fantatrareo ny marina dia ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Tsy ho andevon'olona, tsy ho andevon-toerana, tsy ho andevon'izaniza, tsy ho andevon'ny nofo, tsy ho andevon'ny satana, so andevo ny hevi-diso fa fantatrao ny marina. Halleloia. Ary fahamarinana tena goavana be ty tenin'Andriamanitra ito androany ity hoe efa novelominy ianao, efa novonjeny ianao, efa nasoaviny ianao, efa napetraka any an-danitra ianao. Fa rehefa fantatrao zay rehetrarehetra zay laminy ianao. Misy fanahy eto amin'izao tontolo zao. Misy fanahy ratsy, misy fanahy fanjakana, fanahy maizina, fanahy zay mangeja. Ary ny olona anankiray io manoty io, olona anankiray mandeha amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra io, dia misy fanahy mangeja azy ao. Ary rehefa misy fanahy mangeja azy ao dia tsy voavonjy ny herin'ny tenany izy. Fa mila ilay fanahin'ny tompo, mila ilay famonjena avy any ambony. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra, avy aiza ny famonjena? Famonjena dia avy aiza? Amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Tendrombohitra zany ady, tendrombohitra zany olona, tendrombohitra zany izay tianao rehetrarehetra olona zay, zavatra fangejana, zavatra manery. Dia avy aiza ny famonjena? Famonjena dia avy amin'ny Jehovah tompo mpanao lanitra sy ny tany. Androany ten'Andriamanitra dia tena tia metraka aminao hoe efa vita ny tompo, efa vita ny tompo tsara mihitsy ny famonjena. Efa vita ny tompo tsara mihitsy ny famonjena. Ianareo dia efa novelominy mbola maty ny fahadisoana sy ny fahotanareo. Izay nalalareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao. Misy fomba n'izao tontolo izao. Fomba fiakanjo, fomba fiteny, fomba fitondran-tena, fomba fiainana, fomba fifandraisana aman'olona. Zay nandehanantsika fahiny izy ny ten'Andriamanitra. Ary mila isorony reny, mila fongorony reny, mila harodana daholo reny. Tsy ho voatanisa eto daholo zany. Fa ny tompo tonga dia mampafantatra anao hoe misy izao tontolo izao dia misy no fanjakan'Andriamanitra. Tsy mifangaro, tsy miaraka reo. Ary rehefa mitompo dia entitra ny tenin'Andriamanitra. Raha tsorona fotsiny izy dia ny fahamasinana dia davin'ny tompo aminao. Fahamaontinana amin'ny fiakanjoana, fahamaontinana amin'ny fitenenana, fahamaontinana amin'ny fitondran-tena. Nyzao tontolo izao mifanohatra amin'izay. Nyzao tontolo izao mifanohatra amin'izay. Fijangajangana, fiheboheboana, filano nofo, fanirindrantsy, filana maro isan-karazany. Fa rehefa ao amin'ny tompo ianao dia ny velominy dia nao afahany tamin'izany.
ary tsy mangeja anao intsony zany. Ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra no mahatonga an'io. Zao ny voasoratra fomba n'izao tontolo zao araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra. Mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra. Monde spirituel no tenenina aminao. Monde spirituel no miasa ahitana ny monde matériel. Reo lamôdy rehetrarehetra reo hirahira n'izao tontolo zao, vaovaovoaka rehetrarehetra reo haingokaingo rehetrarehetra reo zavatra maro rehetrarehetra dia ozy ten'Andriamanitra hoe tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Ary izao tontolo zao io dia ny industrie manodina an'io dia ny industrie ny Satana. Satria nolazainy teto hoe ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra. Misy mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra eny mahatonga ny olona andeha araka ny fahotana. Mahatonga ny olona hiteniteny foana. Mahatonga ny olona hanao akanjo mamofady. Mahatonga ny olona andeha falotona maro isan-karazany. Hanika raha tonga ianao eto amin'izao tontolo zao, hanika raha mandeha ianao eny an-dalana dia ozy ianao hoe tena tsy vahiny eto e. Tena ao anatin'ny falotona ity zao tontolo zao ty. Efa ratsy no Sodoma sy Gomora. Fa ratsy lavitra. Ary nipotehany tompo Sodoma sy Gomora tamin'izany. Fa eto ny voalaza dia hoe manan-karena amin'ny fahasoavana ny tompo. Raha misy olona ray marina izy dia tsy handrikana, tsy hamono aho. Noho ny fahasoavana tompo mbola tsy nalany ritra antsika. Noho ny fahasoavana tompo mbola tsy namotehana antsika. Mbola tsy namotehana zao tontolo zao ty. Satria fantany fa misy olona marina ao. Halleluja. Satria fantany fa misy olona malahelo am-panahy ao. Ary mivavaka ao amin'ny famonjena ny fanahin'ny olona maro. Ary zay ilay voalaza hoe Andriamanitra dia mamposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy amin'ny ratsy fanahy. Andriamanitra dia mamposaka ny mazava amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Andriamanitra dia mandasaka ny ranon'orana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Zay ny mbola fitiavana zay. Zay ny mbola famondrapo zay. Fa ianao eto androany, dia tiany tompo mihitsy ho fantatra hoe ny fanafahananao dia efa vita. Ary tsy normal ianao raha mbola voafatotra. Fa mila fantatrao ny famarinana dia ho afaka tanteraka ianao. Alleluia. Ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny eo amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Zavatra anankiroa indray mila voarainao ny tenin'Andriamanitra io. Misy ny antsoina hoe zanaky ny tsy fanarahana. Tahaka izay koa ilay voalazany teo hoe ao anatin'ny zanaky ny fahaverezana. Tsy ao anatin'izay ianao. Amen sa tsy amen? Tsy ao anatin'izay ianao. Teo amin'ireo tondratsika tena fahiny koa. Oviana? Tena ny tsara aminao hoe fahiny zany. Halleluja. Efa misy ny fahiny dia misy ny ankehitriny. Misy ny avant dia misy ny après. Rehefa tonga amin'i Jesosy dia misy ny avant. Ny avant. Hoe zany fomba fiakanjoko avant. Menatra avy dia rovitiko daholo dia tsara reto fa mahamenatra. Fitafiana re zao. Tsy bota. Tsy mamendrika ny tompo. Mamenatra. Manala baraka. Tsy mamevonatra ny tompo. Avant. Hoe zany fomba fiteniko. Hoe zany toerana nalehako. Hoe zany zavatra nataoko. Avant. Rehefa tonga ao Jesosy Kristy, misy ny après. Manimanitra fahamasinana. Ny fitafianao fitafiana manaja. Fitafiana mamevonatra ny tompo. Fitafiana tsy mianjaka. Fitafiana manafina. Fitafiana fahadiovam-po. Ny toeponao tsisy fialonana. Ny toeponao tsisy filandratsy. Ny toeponao ao anatin'ny fanetretena. Ny toeponao ao anatin'ny fitiavana ny fahamarinana. Ny toeponao ao anatin'ny fahakalana ny fahotana. Satria misy ny après. Dia iza na tonga zay après zay? Halleluja. Iza no ivony na tonga anao voavonjy? Halleluja. Ekeo zany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zany. Ekeo zany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zany. Ny olana amin'ny olombelona dia ny fahotana. Ny olana amin'ny olombelona dia ny filàn'ny nofo. Ny olana amin'ny olombelona dia ny rehaka moa zao tontolo zao. Fa zao fotsiny, ambarao fotsiny Jesosy. Ambarao fotsiny ilay mpamonjy, mientaka ho azy aloha. Halleluja. Ozy le izay hoe vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu.
Si tu lèves vers Jésus les yeux. Ao fotsiny. Aza mitady tekniky. Aza mitady hoe ahoana mpaikady. Banjiny fotsiny Jesosy. Ny Hébreo, bokin'ny Hébreo dia milaza hoe mibanjina, mijery an' Jesosy Kristy, tompontsika, tompompinoantsika sy mpanefa azy. Dia mientaka ny hafa. Alleluia! Iza ny jerenao? Iza ny banjininao? Inona ara ny vokany? Alleluia! Inona ara ny vokany? Inona ara ny vokany? Inona ara ny vokany? Alleluia! Izy daholo eny zany e! Aza mianatra ianao. Tsisy an'izany hoe mijery ny tompo zany ka tsy voafontsy. Ahoana voakaikitra menarana le monomonina rehetrarehetra. Ozy le ranabavy teo hoe tsy andro ny fimomonana tso zao fa andro ny fankasitrahana. Aza babe monomonina rery olona. Atao fotsiny zay atao e. Atao fotsiny ny asa e. Atao tsara zay atao dia vita la ny andro fotsiny monomonina sy mitabataba eo. Dia mahaiza misaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra e. Raiso amin'ny lafy tsara ny zavatra rehetra dia disaotra izay zavatra tsara rehetrarehetra. Fa misy tena lany andro monomonina fotsiny ato. Misy lany andro menomenina amin'ny vadiny ato. Lany andro menomenina amin'ny zanany ato. Lany andro menomenina amin'izao sy zao. Aza lany andro amin'izany ravako. Ahoana izy teo? Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Nga iraina fotsiny rehefa eto. Il est le maître des cieux, il est le maître de la terre. Isan'andro zany fa sy rehefa hoe alahady amin'ny sivy sy amin'ny hatrafolo. Dikazay fehezy ny tontolo mpiainanao io. Fa tsy hoe hafa ianao eto midera dia tonga ianao raha pisonay dia fa izy indray maître des cieux, izy indray maître de la terre. Alléluia! Fenoy fankasitrahana, fenoy fifaliana, fenoy fanantenana fa fehezon'ny tompo ny zavatra rehetrarehetra. Fehezon'ny tompo ny zavatra rehetrarehetra. Io Efesiana tompo faharoa dia tena hoe mametraka tsara ny hoe famarinana napetraka Andriamanitra aminao. Efa novelominy ianao, efa novojeny ianao, mibanjina an' Jesosy Kristy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Tao amin'ilay hoe kakery menarana izy teo zay, ilay hoe monomonina. Rehefa monomonina le dia miady amin'Andriamanitra e. Tandemo. Rehefa monomonina, ary zavatra tena tsy tian'Andriamanitra indrindra dia monomonina io. Tsy voazao hoe mampianatra an'ity hoe circonstance rehetrarehetra fiainanao dia Andriamanitra mampisy an'io e. Ary Andriamanitra mamela an'io isy e. Zao ampianarany anao io. Izany toetranao io. Dia aza monomonina, mahaiza misaotra sy mankasitraka. Rehefa momonina mpianatra, rehefa mimonina zanaka Israely kakery mianarana. Dia tamin'izany Andriamanitra dia efa manan-karena famindrapo. Alleluia. Nalahelo Mosesy. Nalahelo Mosesy ahoana ny amin'reto olona reto, ho faty reto. Dia Andriamanitra hoe manangany ianao menarana varahana, ataovy amin'ny hazo, dia atsangano ambony. Fa izay rehetrarehetra voakaikitra ka mijery an'iny. Ka rehefa voakaikitra izy ka izy mijery an'iny dia ahoana? Sitrana. Be da be voakaikitra ato. Be da be voakaikitra ato. Aza mijery anahy. Aza mijery amin'ny pastera. Aza mijery amin'ny bisopy. Aza mijery amin'ny mpaminany. Aza mijery an'ilay afisy be ilay ohatra feu de l'amour eny an-dalana ireny. Hainao ve ilay afisy be feu de l'amour? Amour, gloire et beauté. Manao raty rapaza zalafa confinement efa ela be. Dia manao ankaretony izy. Tonga dia milahatra daholo izy, tsy haiko folo sa firy. Dia ny fidirana tonga dia fa adiny ray isaky mihetsika, adiny ray isaky mihetsika. Tompo ao mamindrafo. Tompo ao mamindrafo. Tompo ao mamilahelo. Tompo ao vonjeo zahay. Day ndray tsisy fahatsorana ilay filazantsara. Pilipinina be ao ambadika ao. Ohatran'ny hoe any États-Unis ilay afisy. Hitanareo ve aloha zany zavatra resahako izany e? Azo mifanaraka tsara ve ilay resantsika aloha e? Ao tsara? Aha. Ny filazantsara ny avako lasa miditra any amin'izany hoe ny filazantsara ny avako dia simple. Tsotra. Zavatra tsy miretirety a. Hoy Jesosy tsy misehoseho ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misehoseho ny fanjakan'Andriamanitra. Zao no nampanao batisy. Mpaminany.
nanomana ny lalana iavian'ny mpamonjy. Zany ny tena mpaminany zany. Zany ny tena mpaminany zany. Fa zany rehefa nresahan'ny olona de hoe zany ina manio kapany Jesosy io raha tsy miendrika. Za tsy mitsinona mpanokatra lalana fotsiny fa le avy ao ariko ny tena mahery. Ary izy tsy maintsy mitombo fa iza tsy maintsy miera. Halleluja. Ianao zany tsy maintsy manino. Ary iza tsy maintsy mitombo. Halleluja. Miena. Ny hafarany ie tena rehefa miamena dia manino. Tsy tazony e. Rehefa miamena ie dia maty zay e. Rehefa miamena dia maty. Halleluja. Fa ny miaraka amin'ny tompo dia fahatsorana. Tsy mirehare, tsy misehoseho fahasakan'Andriamanitra hozy izy. Fa ny fahatsorana tanteraka. Fa io zany Isaia 7:20 zany. Rehefa manambara an'ilay mpanjakan'ny mpanjaka ianao, rehefa manambara an'ilay mpamonjy, dia hozy izy hoe tsy nisy endrika namatarana anazy. Azonao ve zany? Tsy nisy endrika namatarana anazy. Tsy zavatra nanirina anazy. Tsy zavatra nanintona teny aminy. Tsy zavatra nafinaritra tao aminy. Ary rehefa ampifandraisinao Isaia 7:20 sy ny Filipiana 2:2 dia hozy izy hoe izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia nanino. Tsy nataony zavatra mifikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany. Nofoanany ny tenany. Naka ny endriky n'inona? Naka ny endriky ny mpanompo. Halleluja. Naka ny endriky ny mpanompo. Zany filazantsara. En parenthèse kely zay lazaiko anao zay ny amin'ny filazantsara ty tonga tany amin'ilay hoe voakaikitra tsika dia jery ny menarana sy sisa dia tany amin'ilay resaka le filazantsara amin'izao fotoana, filazantsara ny tany, filazantsara friarana, tany amin'ilay hoe aza mijery olombelona. Zay izy teo a. Maraka tsara ve tsika? Aza mijery olombelona hoy izay voalaza teo. Aza mijery anahy, aza mijery endry pasteur, aza mijery endry bishop, aza mijery endry afisy be feu de l'amour. Ety sady tery ny lalana makany fiainana, ary vitsy ny mahita azy. Fa migodana sy malalaka ny lalana makany fahaveresana ka maro ny lasany. Filazantsara toriana aminao nge tsy milaza ny fibebahana. Filazantsara zarena aminao nge tsy milaza ny fahamasinana, tsy milaza ny tahotra an'Andriamanitra, tsy milaza ny herin'ny azo fijaliana, tsy milaza n'izany hoe fiverenan Jesosy. Fa ny ankamaroany filazantsara toriana aminao dia zao. Ahoana? Anakarena ianao, miracle, après miracle. Ahoga ianao, businessman, milliardaire an Jesosy. Isaky miresaka fitoriana filazantsara dia vola foana. Tsy mahay mampitompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Fa n'Andriamanitra na ny vola tomponareo. Ny séminaire zany raha lasaina vavy séminaire afatoka amin'ny Jesosy. Tsika zao anao séminaire dia anao tsika hoe ny fahadalan'ny ny fitoriteny. Tsika zao anao séminaire dia anao hoe ny herin'ny azo fijaliana, fa ny teniny amin'ny azo fijaliana. Fa misy manao séminaire dia ahoana ny ampitombo volanao. Misy manao séminaire ahoana ny atonganao tena hoe mpandrarà matianina kristianina. Jesosy sy Paul sy Jacob sy Petera ve nandany andro tamin'izany? Nandany andro tamin'izany ve reto? Io Efesiana io dia nilaza ny famonjenanao, nilaza ny mombanao, nilaza hoe efa maty ianao dia novelomina, dia zavatra anankiray tena mipetraka eto amin'izay dia hoe miarana mipetra ny any an-danitra ianao, any ny plasinao, any ny plasinao. Ny filazantsara dia mifatoka amin'ny tompo. Verina ihany amin'ilay teo dia hozy izy tamin'ilay teo hoe voakaikitra menarana daholo ny olona, ary be da be ny voakaikitra ato. Ka rehefa voakaikitra dia maty, rehefa voakaikitra dia maratra, rehefa voakaikitra dia malahelo. Dia natsangana amin'ny menarana, dia rehefa natsangana amin'ny menarana zay rehetra anjery dia velona indray. Afinaritra be fa misy film 3D zay misy an'izay any amin'ny internet any. Dia jerena ilay olona voakaikitra ny menarana daholo dia efa tady ho faty, efa mifaty, efa mifaty. Dia natsangana ilay menarana, natsangana ilay hazo, dia natsangana teo ilay menarana. Hitanao ilay olona mijery daholo. Misy rehefa tena tady ho faty misy dia amboarin'ilay olona kely ny lohany mba hitodika makany.
ahodiny kely zany aloha dia ataony mitodika mijery le hazo le menarana hitanao fa mivelona dia ny lasa velona indray. Ianao zay efa matimaty tokoa androany, ianao zay voakaikitra lava androany, ianao zay maratra lava androany, tokana ny fanafodonenanao jery le menarana zay mansangana teo amin'ny hazo dia ho velona indray ianao. Jery fotsiny mihitsana daholo ny zavatra rehetrarehetra tanidony amin'ny Jesosy Kristy ny azo fijaliana, Jesosy Kristy ny azo fijaliana, Jesosy Kristy nombona iny le tanidona zay napetraky Petera ihany koa. Mba ho sitrana ihany koa ianao, mba ho velona koa zay mijery an Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Halleluja! Mbola tsy tara mbola lery ijerevana azy zao, mbola lery ibanjina anazy zao. Aza mitsena za ave dia mbolo voavontsy, za ave dia mbolo voavitra, za ave dia mbolo mendrika, afaka mijery daholo. Halleluja! Ahoana? Afaka mibanjina daholo. Ary io tsisy manakona hoe za takomany alina dia tsy mahita. Zay nakarana an'io teny ambony teny, tsisy excuse za takomany le vatoko dia tsy hitako mihitsy Jesosy, na hoe takomany ranona dia tsy hitako mihitsy Jesosy. Ohatra rena horery io, hitanao hoe masoandro hoe misy manakona anao, hitanao hoe volana hoe misy manakona anao, tsisy, samy mahita an'io daholo. Dia ohatr'izay ampianary tompo ohatr'izay tsika hoe samy ahita ny tompo ary azo famonjena, azo fanafodana. Halleluja! Mijery fotsiny dia tenenao amin'izay zay mampalaelo anao rehetra eo, tenenao amin'izay zay mandratra anao rehetrarehetra eo, tenenao amin'izay zay fanahinao rehetrarehetra eo, tenenao amin'izay zao rehetrarehetra zao. Fa velona zay mijery azy dia ho velona. Dia voly manililika anao isika ianao ty tsy avitra tsonony aminao ianao ty ve dia mbolo avely ianao ty dia zao foana isaky mihetsika dia manao an'ity, isaky mihetsika dia manao an'ry, isaky mihetsika dia ty ihany ny ataonao, isaky mihetsika dia zao. Tsia! Ozy le voalaza teo hoe Andriamanitra zay manan-karena amin'inona? Amin'ny famindrapo. Andriamanitra maninona? Manan-karena amin'ny famindrapo. Andriamanitra manan-karena amin'ny famindrapo. Aza vela melohan'ny devoly zany ianao. Ny devoly nefa tsy avitra. Raha vao mitenenao izy dia tenenao ianao nefa tsy avitra any. Ianao mitefa tsy avitra any hoe zay avitra ao amin'ny tsopo. Halleluja! Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindrapo. Tsara ny zany zany raha lasa efa. Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindrapo. Teo amin'ireo nitondranareo tena fahiny tamin'ny nofontsika ka nanaovantsika ndany nofo sy ny saina ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Zanaky ny fahatezerana toy ny sasantsika. Fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindrapo. Halleluja! Ataovy amin'ny couleur nisy ao anaty baiboanao. Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindrapo. Noho ny alehiben'ny fitiavana zay nitiavana antsika. Oay! Hainao ve zany alehiben'ny fitiavana zay nitiavana ianao zany? Nanefa ny ainy teo amin'ny azo fijaliana. Nanefa teo ny farany. Dia manan-karena amin'ny famindrapo izy araky ny haben'ny fitiavana zay nitiavana ianao. Fa tany amin'izay nisy ianao tany ianao no sotominy. Ianao tsy nasiry fiteny. Amen na sasy amen. Tany amin'izay nalavanao tany ianao nakariny fa ianao tsy navita teny. Tao anaty lavaka ny nakarino izy. Tao anaty fotaka ny sotominy. Ilay nanavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka. Tany ianao ny sotominy isika no mitady. Zany le filazantsara lazaina aminao eto. L'évangile, la bonne nouvelle. Filazantsara hitoriana aminao ty. Ary zay na tonga Jesosy miteny hoe mandeha alina amin'izao tontolo izao dia mitoriny filazantsara bonne nouvelle. Any rehefa ho avy any amin'olona ianao dia inona ny atony atokavanao? Filazantsara no teneniko aminao. Filazantsara no ambarako aminao. Inona ny filazantsara? Tsy mendrika ianao, tsy marina ianao, melika ianao, tsisy marina dia ray akory ary. Fa fatesana ny tambony ioto. Fa zao amarinina maimaim-pona ianao. Novonjena maimaim-pona ianao fa nisy efa nisolo anao tao. Halleluja! Ny filazantsara dia izay aza lany andro ao anatin'ny fanamelohan-tena. Aza lany andro ao anatin'ny fitsikerana. Aza lany andro ao fimomonoma. Fa Andriamanitra zay nanan-karena amin'ny famindrapo noho ny fitiavany, nanan-karena amin'ny famindrapo noho ny haben'ny fitiavany. Dia inona ny vokatra izay? Inona ny nataony? Halleluja! Izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny alehiben'ny fitiavany izay tiavany antsika na dia folom-bola maty ny fahadisoantsika azy isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Efa maty ny fahadisoanao ianao fa novelomina.
fa matin'ny fahatsoana anao fa ny velomy. Zay mahatonga hoe tsy anam-potoantsika iresahana zavatra hafa ankoatran'ny herin'ny azo fijaliana. Satria herin'ny azo fijaliana io alalanao hoe maty ianao fa velona indray ao amin'ny tompo. Maty ianao fa velona indray ao amin'ny tompo. Dia izao no voasoratra. Fataro amin'izay ty eto amin'ny andininy fahaeniny ity. Niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Avereno mafy io teny io. Azafady tompoko. Natsangany ary niara-napetrany aiza? Alleluia! Ao amin'izy. Halleluia. Zay ny identité anao zay. Zay ny identité anao eto zao. Raha ohatra ka namaky ny Efesianina toko voalohany ianao, ary eo amin'ny Efesianina toko voalohany dia misy hoe ao amiko ianareo rehefa nino no nasiana tompo-kase. Zany hoe ny bazy ty teneniko anao ty dia nino efa nibebaka nanolo tena ho antompo. Ka zay rehetrarehetra nibebaka sy nanolo tena ho antompo eto dia ny identité anao dia zao. Niara-natsangany ianao dia niara-napetraky aiza? Any an-danitra ao amin'izy. Halleluia. Halleluia. Ho fantatrao ny marina dia marina manafaka anao tsy ho andevo. Halleluia. Inona no natonga anao niara-natsangana dia niara-napetrany ao an-danitra miaraka amin'ny Kristy Jesosy? Inona ny antony? Nasiana tompo-kase. Famindramo. Satria efa zanany. Fihinana natonga antsika zanany. Alleluia. Tafafafy tompoko koa. Satria efa navelany koa ny otatsika. Andriamanitra manan-karena fahasoavana noho ny habeny ny fitiavany. Zay le izy. Halleluia. Dia aiza ny plasinao io zao? Zay tena zavatra tsara ho fantatrao zay identité anao zay. Rehefa fantatrao zay identité anao zay, misy fifaliana foana ao anatinao dia misy fiadanana, misy fitsara ao anatinao. Ka ianao io zany, ke zany any an-danitra ianao io. Vatana, saina, fanahy. Eto tany vatanao io. Fampanahonao efa nakariny tompo any an-danitra. Miara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Miaraka amin'ny Kristy Jesosy ao misy ianao. Niara-natsangany dia niara-napetrany ao amin'ny Kristy Jesosy any an-danitra. Aiza ny plasinao? Any an-danitra. Iasa ny fanamasina. Ohatrany tsy taitra nareo masy miteny hoe any an-danitra nareo. Nefa izay voasoratra ato. Zay manatsofona hoety miaino aoka izy iaino zay lazainy fanahy fiangonana. Izay ny fanambarany ny tenin'Andriamanitra. Raha tiako amafisy ny tenin'Andriamanitra eo dia andao tsika ny Kolosiana. Kolosiana faharoa andininy nanafaka anao atao amin'ny maisina ao amin'ny fahazavana. Andiny vasivy. Kolosiana toko faharoa. Kolosiana toko faharoa andiny vasivy. Fa ao amin'ny tenany no hitoerany fahafenony fomban'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy. Sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra, ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny falesorana ny tena nofo, dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niara-ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty, ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofonareo dia novelominy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navela ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonono ny soratana ny didy izay niampangatsika, nesorony tsy eo mihitsy zany ka nombony tamin'ny azo fijaliana, ary nesorony tsy eo amin'ny tenany ny fanabahana sy ny fahefana, ary noho ny azo fijaliana
dia naseho ny miariary ny fitondran'ireo toy ny fanaony izay avy nandrisy. Haleloia. ho anao zany teny zany androany, niarana tsangany, niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho nino? Noho ny areniny fahasoavany. Noho nino? Manan-karena amin'ny famondrapo izy. Noho nino? Noho ny alehibeny ny fitiavany. Amen. Satsy amen. Mahay-maim-pony zany. Mahay-maim-pony zany. Napetrany ianao, nampitoeriny ao ianao. Zany hoe efa anao zany. Zao tsika fanahy tena aina dia ataovy mipasy amin'ny ara-nofo anao indray le fiainan-danitra. Zany hoe tsy sainao ataovy manaiky an'izay. Ny fitondran-tenanao eto tany dia ataovy manaiky an'izay. Ao amin'ny Romanina Paoly dia milaza hoe miheveran-tena ohatran'izay nareo. Miheveran-tena ohatran'izay nareo. Zany hoe raiso amin'ny finoana izay plasinao izay dia miaina arak'izay eto tany. Miaina arak'izay eto tany hoe za dia zanak'Andriamanitra, za napetraka any an-danitra, za miaraka mitoetra amin'ny Kristy, fiainako eto tany fiainako araka ny tenin'Andriamanitra, araka sy sitrapony. Amaranako azy izao lazay Paoly ao amin'ny Galatianao, izy ivelomako amin'ny nofo ankehitriny ozy izy dia ivelomako amin'ny finoana an'ilay zanak'Andriamanitra izay maty ka namonjy ahy, fa izaho dia vohomby miaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary rehefa niaraka vohomby teo amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy izaho tsony no velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Zany hoe le fiainana Jesosy mila mipoaka dia hita eny amin'ny fiainanao isan'andro. Ozy le rahalahy zay matsy tamin'ny herinandro hoe zaho izy tsy angina tsony fa hiteny foana. Ampy izay nanginako izay ozy fa hiteny foana. Izy io nefa somary mbola misy olana kely. Ara-pitondran-tena sy araka témoignage araka ny fiainana. Dia ozy matsy azy hoe mipetraha aloha fa aza miteny. Mipetraha aloha fa aza miteny. Alamino aloha ny fiainanao. Alamino aloha ny fiainanao, alamino aloha ny fisainanao, alamino aloha ny fitondran-tenanao, fa ny fitondran-tenanao miteny lavitra noho ny zavatra lazainy ny vavanao. Dikan'izay ny mitory filazantsara rehefa avako malala tsy voatery mitory amin'ity vavy ity fona, fa mitory filazantsara dia tenanao mihitsy. Fiainana zany le izy, ianao mihitsy no mitory teny fa tsy ny teninao. Nenake miteny fa ny fitondran-tena miteny lavitra no miteny izay lazainy vavy. Azay mahatonga Petera ny teny tamin'ny epistily hoe nareo vavy reo rehefa tsy azonareo miteny ny vadinareo dia mba aoka mba ho azo amin'ny fitondran-tena. Aoka mitsapo amin'ny fitondran-tena nareo izy fa mitory anareo anatin'izay. Dikan'izay zany le fitondran-tena dia fitoriana. Ny fiteny, ny fisainana, ny fifaneraserana aman'olona, ny toe-panahy, ny toe-po, ny fitafiana sy ny maro isan-karazany. Tory-teny reny. Voaka an-trano ianao dia tadidio fa hitory-teny ianao zay. Fa tsy voatery hiteny. Sahala amin'izay koa izay olona maly anahy maly hoe ahoana izy natao fa tena efa tory be amin'ilay olona nefa koa matahotra sy ny sisa. Io zany mahatsy azy hoe le mitory eo tsy voatery miteny foana. Fa ny fitondran-tenanao dia fitoriana. Gaga fotsiny ny olona ny fitondran-tenanao. Petera koa dia milaza zay, gaga izy raha tsy miara-miazakazaka amintsony ianao. Amin'ny fitondran-tena rehetra teo aloha, gaga izy. Satria ianao dia témoin, le nifoka tsy nifoka tsony, le ndoroka tsy ndoroka tsony, le nadina tsy nadina tsony, lay niapanga tsy niapanga olona tsony, lay mpamony tsy namony tsony, le nangalatra tsy nangalatra tsony. Fa niofa. Noho ninona? Niarana tsanga dia niarana petrany any an-danitra. Rehefa niarana petrany any an-danitra, le fiainana any an-danitra hitetỳ tany. Azonao ve zany? Azonao ve zany? Zany hoe ianao zany tokony ho santatry le any an-danitra. Tokony teo any an-danitra ny olona mahita anao. Aleloia! Azonao ve zany? Tokony teo any an-danitra ny olona mahita anao. Za mba teo any raha ianao zao fe, ohatranao zao. Fa tsy sanatria hoe tena raha ianao zao, za kosa tsy fany. Tandremo zany ravako. Aoka ho hita eny aminao Jesosy. Aoka ho hita amin'ny fiteny, fitondran-tena, fahadiovam-po. Aoka tsisy olona anao tsinitsinona anao no ny atanoranao. Fa ko tonga fianarana mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana, amin'ny finoana, amin'ny fitiavana. Aoka tsisy anao tsinitsinona anao. Aoka ho tongana fianarana. Azontsika ve zany?
ampahany fotsiny zao vava miteny zao, ampahany fotsiny zao fa ny fiainanao tena tokony témoin fidèle le any an-danitra. Zany hoe le any an-danitra io tarafin'olona, le any an-danitra io nefa tsy hita fa ianao mitondra azy eto tany. Ny fanjakan'ny lanitra ozy izy dia tsy fihinanana sy ny fisotroana, fa ny fanjakan'ny lanitra dia fahamarinana, fifaliana, fiadanana, vokatra ny fanamasina. Hita eo aminao ve zay? Hita eo aminao ve zay? Misy fahamarinana ve? Misy fifaliana ve? Misy fiadanana ve? Fa zay tokony hita. Dia mangetahetany olona. Mangetahetany olona zay koa anaraka anareo. Zay koa tena ohatran'ny mahaliana anay zany fiainanareo zany. Ohatran'ny mahaliana ianareo zany. Dia zany hoe mahatonga anay mahaliana, misy le tena mahaliana ao arahanay. Halleluja. Misy le tena mahaliana ao arahanay. Raha lasaina vavy manapatonga Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra dia nataontsika hitaona olona any ambala. Mo mataona olona any ambala ve ianao? Manana ondry maro zay tsy amin'ity valy aho izy ireny dia tsy maintsy ho tompoko dia ho tonga andiany ray. Jesosy tsy hotsony ianao an'izay fa ianao koa no anatin'izay. Ary amin'ny fitondrantenanao tonga dia mandeha ho azy. Dinio ao Andriamanitra ô, fataro ny foko. Izaho toetra fataro ny eritreritra, ary izaho raha misy lalana mampahory atao anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Zay atao vavaka. Mba hipasy le plasinao any an-danitra amin'ny fiainanao ara-nofo etỳ an-tany. Aleo iorina amin'ny tenin'Andriamanitra tsara ny fitoriana. Tiako raisitsika le Romanina teo le hoe inona amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy misy avomoana ny resaka. Romanina 12. Andininy fa 17. Romanina 12, andininy fa 17. Dia zao ny voasoratra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa amin'ny fahamarinana, fiadanana, fifaliana ao amin'ny fanamasina. Averina. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana, fiadanana, fifaliana avy amin'inona? Avy amin'ny fanamasina. Fanamasina moteur. Fanamasina zany mamoaka ny fifaliana, fiadanana, fahamarinana io. Voaka ho azy io. Zay le hoe mijery an'i Jesosy zay le mandray ny fanamasina. Rehefa milatsaka ao anatinao ny fanamasina, rehefa mameno anao ny fanamasina, rehefa fianono ny fanahinao, rehefa kasiany ny fanahinao, voaka ho azy eny amin'ny fiainanao le fiainan'i Jesosy. Voaka ho azy eny amin'ny fiainanao le fiainan'i Jesosy. Halleluja! Fahasoavana ny namonjeny, niarana tsangany, niarana petrany an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy za tsony velona, Kristy ny velona atao anatiko. Niaraka nombona tamin'ny Kristy teo amin'ny azy fijaliana, tsy za tsony velona, Kristy ny velona atao anatiko. Iaino zay. Raiso ao an-tsainao zay. Ataovy hita taratra eny amin'ny fiainanao zay. Rehefa nisy fotoana ilay vehivavy nangataka tamin'ny tompo dia sitrano ny zanako izy fa marary, sitrano ny zanako fa marary. Dia ho Jesosy hoe za tsy nirahana fa tsy ny ondro very eo amin'ny Israely. Dia ho Jesosy hoe tsy mety raha maka ny mofo an'ny zazakely ka mameo azy amin'ny ambokely. Dia ahoana izy nambaran'ilay vehivavy? Na ny ambokely azy izy mba mandray an'ilay sombotsombony latsaka amin'ilay latabatra ny tompony. Gaga Jesosy, tonga avy aminao araka izay inonao. Tonga avy aminao izay inonao. Inona tiako lazaina amin'izay? Izay manana fotorotoro sy mangorakoraka tsy ataon'ny tompo tsinitsinina izy. Tsy ataon'ny tompo tsinitsinina izy. Mety misy zavatra tena mahalava anao foana ny aho e. Misy zavatra tena maharesy anao foana ny aho e. Misy zavatra tena mahapotraka anao foana ny aho e. Dia ho tenena amin'ny tompo hoe tena miandry an'ilay sombomofo milatsaka avy eny an-databatra. Fa izy ny tompo hoe tonga avy aminao araka izay inonao. Dia izao tsy avy eny amin'ny latabatra tsony eny plasinao ianao fa any lanitra. Ianao tsy hoe ianao raha tsy eo amin'ilay plasin'ilay zaza eo amin'ny latabatra. Efa noharanao ilay zaza eo amin'ny latabatra. Azonao ve zany? Le zaza eo amin'ny latabatra dia tsy inona fa ny jiosy. Dia ny hafa firenena le ambokely. Ny ambokely dia ny hafa firenena. Dia le ambokely nefa mbo nitarainina teo dia nahazo ihany. Amin'izao fotoana izao tsy eo amin'ny latabatra tsony ianao fa any an-danitra. Be da be jiosy kena nomoa Jesosy e. Niodina taminy dia lasa tany amin'ny hafa firenena ny filazantsara ary tsika indray lasa mitory an'i Jiosy zao.
ary tsika napetrany any an-danitra zay ny anankiray. Faharoa dia ohatr'izao nandeha nijangajangy ty lehilahy anankiray, lasa daholo fananana rehetrarehetra, lasa daholo ny lovo, lany daholo tany tamin'ny filana rehetrarehetra, ary nahinana anakisoa raha tsy afaka nohaniny na dia tehinana anakisoa izy. Toy izay hoe na ny mpiasan'ny dada ary miadana noho zahay ty misy anaty iaika ozy izy dia hoakany am'raiko. So nena zay tamin'irainy dato efa nanota teo anaty anao sy ny lanitra ka raha mba mety dia atao voisampanamponao aho. Tsy mahalala ny identité an'le zandry kely, tsy mahalala ny identité an'le zanany io. Raha mba mety mba atao mba ho isan'ny mpanompony ray amareo mpanomponao tsika koa ndray tsy mahalala ny identité antsika ao Jesosy. Marina sady iso dia mitaraina sy manao malahelohelo kely nefa zanaka Andriamanitra efa napetrany any an-danitra. Ndraindray tsy mahalala ny identité dia hoe atao mba isan'ny mpanompo hoe gainao atao isan'ny mpanompo zany tsony e. Enao fa tsony hoe sakaiza. Halleloja. Iza hoe enao? Iza hoe enao? Mahita endrika mirana be ama mahita endrika malahelohelo koa. Mahita endrika tena ora olona tsy atao hoe mpanompo tsony ianao fa atao hoe sakaiza. Halleloja. Ny mpanompo tsy mahalala zay ataon'ny tompony, fa ny sakaiza mahalala zay ataon'ny tompo, mahalala zay ataon'le sakaiza. Halleloja. Ho afenoka ny Abrahama avy eo izy zay zavatra ho ataoko. Tsy nafenina ny Abrahama. Ianao koa sakaiza ny tompo ianao. Satria za mba ataovy mba isan'ny mpanomponao e. Ty adalabe anao ty e. Ty maditra anao ty e. Eny adalabe anao, maditra be anao fa raisiny anao amin'ny fitiavana. Atsangany anao dia areniny anao. Ianao tsy atao intsony hoe nafoy. Ianao tsy atao intsony hoe nafoy fa ianao atao hoe malala. Tikan'izay ianao tsy atao intsony hoe délaissé. Raha amin'ny teny frantsay izy dia hoe ianao intsona hoe chéri. Amen na sa tsy amen? I Jesosy zany rehefa mijery anao dia izy hoe tsy nafoy ianao fa atony hoe chéri. Maheno ve? Mandray ve? Rehefa miteny izy hoe ry malala, bien aimé, chéri iny zany e. Ianao iny chéri an Jesosy e. Halleluja. Fifanina be keny en'le zanaka dala niditra tao hoe tena ay za tsy atao ndady isan'ny mpanompo. Fa kay za efa ninona tao? Efa vonona le akanjo fotsifotsy, efa vonona le peratra, efa vonona le kapa, efa vonona le ondro vonoina. Le zava-maneno koa kay tao efa vonona daholo ny musicien rehetrarehetra. Inona tiana lazaina amin'izay ry malala ao amin'ny tompo? Efa vonona ny zavatra rehetra fa ianao mila miditra e. Ianao mila manatona e. Ianao mila mandray e. Halleluja. Dia asakasaka izay tsy anatona, asakasaka izay tsy andray, asakasaka izay tsy aina sana amin'izay. Fa io dada an'le zanaka dala io zavatra hitanao dia hoe voatena lavitra dia tsy injony. Ikan'izay isan'andro zany dia mijery foana ay zany le zanako izay. Zay mahatonga lehinan Joseph Dafy iny isan'andro mijery foana aiza le zanako. Io dadanao io koa dia mijery anao foana io, tsinjy foana io. Mahafinaritra be izy zany. Mahafinaritra be izy zany. Misy tao zay manao cellule de prière dia misy fizarana dia milaza hoe Jesosy reto tsy sarotra, Jesosy reto tena mora. Fo manatona azy ianao dia tamy izy dia io entiko le ray io rain'le zanaka dala io mihitsy vao nanatona vao teny lavitra. Vao nanatona vao teny lavitra. Lasa mandeha lavitra be ny toritelo fa tsy mandeha lavitra io fa mile fisianina tompo faharoa ihany satria miteny an'le hoe ny aben'ny aren'ny fitiavany. Azonao hoe zany sao dia ozina hoe vola fa ny aben'ny aren'ny fitiavany dia io le zanaka dala io vao teny lavitra, vao teny lavitra dia efa niteteriny daholo manodidina. Tsy ranona ve iny tamy iny? Tsy ranona ve iny? Tena izy iny. Tonga dia vomany le kapa, dia vomany le akanjo. Iza natao batisa ato zao zafady? Misy tena batisa? Ray, roa, telo, efatra ho atao batisa. Efa vity bebe, efa vity. Ho ataontsika le batisa rehefa hoe firafitsika dia mandeha manao batisitsika amin'ny anaran-tolo. Tena tsisy mamoatra an'izany. Vao teny lavitra dia tazany mobiliser daholo le olona tao an-tanàna tao. Alève le kapa, alève le peratra. Le peratra midika fa vitandray ny alliance anao sy Jesosy. Ianao zay rehetrrehetra hoe lavitra an-tompo ianao zay rehetrrehetra hoe tafasaraka taminy vao tompo aminao dia efa mitongandray ny peratra e. Vitandray ny alliance e. Halleluja.
voatonga anay tsy haiko avy avany efa rofotrofotra ny kapanao potika ny kiraro efa nomaniny le kiraro dikan'iny hoe tena hoe efa misy fiainana vaovao ray ao anatinao efa misy fananganana ray ao anatinao tonga vany anao efa vorokitsay efa tena potika mihitsy ianao hoe tompo efa mena fitafina vaovao ianao e halleloia tonga vany anao efa lanadalaka sy reraka misy ondro matavy eo vonona ho anao tsisy io fa Jesosy Kristy halleloia tonga vany anao malahelo be dia hozy tompo inary ty malahelo ty efa mozika vonona be eo ambadika eo e halleluia zany na lasaina vavy eo ananatsika an Jesosy zany eo ananatsika an Jesosy izay tsy mba manana ny Jesosy dia mba jereo ange nafaly aza dia hita ihany fa malahelo tare satria tambesaranyzao adimpiainan'izao ka malahelo lavany fone satria Jesosy tsy ao ambaraminao eto indray anio favelona Jesosy mafimafy ambaraminao eto indray anio nitsangana Jesosy ambaraminao eto indray anio fiainana Jesosy omarisy anio ary mandraky izay tsy miova Jesosy alleluia zany Jesosy zany Jesosy zany manan-karena amin'ny famondrapozy izy noho ny habeny fitiavany zay nitiavany ianao ataovy tena masaka tsara ao am-ponao ao andohanao zany androany mialeto ary mandeha mamakivaky ny herinandro io ianao dia zay noho ny manan-karena famondrapo noho ny habeny fitiavany zay nitiavany velominy natsarany napetrany ny danitra halleluia tsoka fotsiny satana izy tsisy hevitra eto Daody tsisy hevitra Daody fa vita fantatry reto ny marina tsy vita ny mission afaka reto izy alohantsika tsoka ianao zay afaka ianao voavonjy ianao velona ianao halleluia satria teny io rehefa mandeha dia teny io dia misy fiainana samy mivavaka eny am-pitoerana raha tsapanao fa nanalavitra ny tompo ianao verena fa tsy mandahanao izy tsy mandahanao izy raha tsapanao misy zavatra tena manderaka be anao sy tena mamatotra anao sy tena hoe ozy ianao tena mipotika tsisy hevitra mbola misy hevitra ao am' Jesosy mbola misy fanavotana ao am' Jesosy ny fotoritory sy mangorakoraka tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinony tsy avy antso maro misy fanampanota mba hibebaka ary efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very ny ao amin'ny toe-ponao ny ao amin'ny toe-tsainao ny ao amin'ny fombanao misy zavatra mangeza anao misy zavatra mamatotra anao eto eo am' Jesosy zany efa velominy ianao efa natsarany ianao ny apetrany any an-danitra noho ny habe ny heriny halleluia halleluia mirestore anao Jesosy manangana ny farava mampitoetra anao mampiorona anao halleluia